Tiarana be ny tanàna sy mpanolotsaina na enitra amin'ny 1 Desambra. Fokontany Madera namotana tendrena araka izay itiavana azy ny chef secteur. Fiainam-pirenena tsy ny fananana maro anisa no hanaovana izay tiana atao noho ny tokana femina. Arivany zoma faina amroapolo ny volana Jolay taona 2024 manatra ny fiarabana tompoko klasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoana ny fampalalambo vao eto amin'ny fahitalavitra MBS asany ampanajana ianao anaraka hatramin'ny farany izao fampalalambo vao izao. Ny pejiny politika no isataratsika ny fiarahana ivelatra ny fanoerana eto Madagasikara. Tsy natokana ho an'ireo antoko politika sy ny mpanao politika irery ny fandraisana anjara ho fanavotana ny firenena fa natao ho an'ny daholobe. Izany no antom-pisin'ny Fraisambe mba ahafahan'ny vahoaka malagasy rehetra lina fandrosoana iroso ao anatin'ny fanavotana an'ny Madagasikara. Iroso tsoela ao anatin'ny feonambe nasionaly ny eo anivon'ny Fraisambe raha ny fanazavana nataon'ny tompon'andraikitra fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny mbola avatsara. Miomana amin'ny fiatrenan'ny feonambe nasionaly ny eo anivon'ny Fraisambe efa vita avokoa ny dingana rehetra toy ny fionana tamin'ireo mpitondra fivavahana eto amintsika raha ny fanazavana azo androany. Tsy natao anavahana antoko sy fironana politika ny Fraisambe saingy kosa natao ho an'ireo izay mitovy fijery sy mahatsapa fa latsaka ankaterina ny firenena ankehitriny. Izany no antony fionana tamin'ireo syndicat sy ny firaisamonim-pirenena ary ny fikambanana maro samihafa mba ahafahana mitondra hevitra fanavotana ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Ny tanjona dia anankiroa ihany zavatra lehibe. Voalohany dia ny ampitambarana ny rehetra rehefa malagasy ary faharoa anavotana firenena. Tsy hitambatambatra fotsiny aloha fa hitambatra anarina ny firenena navitra ty firenena ty tena latsaka katerena tanteraka ny firenena. Tsy andrasatsika ny anivelany, tsy andrasatsika ny hafa no anavitra ny firenentsika fa isika samy malagasy tomponantoka sy tomponandraikitra amin'ny fanavotana ny firenena malalatsika ty. Fa zay ny mahasamihafa azy amin'ity satria tomponandraikitra daholo zany rehefa ray aman-dreny eto amin'ny firenena sy ny zanany samby tomponandraikitra. Zay le mahasamihafa azy zany. Tsy azo tazany potsiny ny fahavoazana sy ny loza mitatao eto amin'ny firenena. Tsy misy vokatra azo antenaina avy amin'ny fanjakana ho fanavotana any Madagasikara. Na ny Prime Ministre aza ilay efa tsy nahitambokatra ihany no mbola eo amin'izao fotoana izao. Midika mazava izany fa tsisy fiovana fa ho toy ny efa nisy teo aloha hatramin'izay ihany ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tsy maintsy atambatra ny herin'ireo mitovy fijery mba ahafahana manova ny zava-misy ho amin'ny tsaratsara kokoa ho hiatrany ny fanazavana. Ny action voalohany ho ny action voalohany aloha fampitambarana. Ny action faharoa fisehoana, fanambarana hoe reto ny foto-kevitra. Ny action fahatelo fanarenana. Dia amin'ny volana ambony io zany zahay voalohandohan'ny volana ambony io heritreritra anatanteraka an'izay zavatra resahana izany. Taloha tsy misy resaka fifidianana be ny tanàna zany tafiditra ao anatin'ny Fraisambe ka be fanavotana firenena. Raha fifidianana no entina manavitra tsy misy olana zany satria ny hevitry ny maro matakadavitra dia miresaka aloha zahay hoe inona no entintsika manavitra n'ity firenena ity. Fifidianana ve entina manavitra azy andao ataontsika ny fifidianana, tsy fifidianana ve andao zay hitany rehetra fa hanavotana an'ilay firenena zay no atao. Efa nisy ny firaisana ho fanavota-pirenena naseho teto tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena. Mila averina ny ampopon'ny vahoaka malagasy iverina amin'ny tena fitiavatany razana marina. Tsy ny mpanao politika ihany ny tompon'andraikitra amin'ny famonjena ny fiainam-bahoaka latsaka andavaka izao fa ny vahoaka malagasy iray manontolo. Mbola eo amin'izay vaovao ny politika izay hatrany miely ny vaovao amin'izao fa isy ny fitsapakevim-bahoaka ho atao eto amintsika mba azahoana mikitika ny lalam-pandrenana. Na itsy ny teo anivon'ny antoko MFM raha nanio ny heviny mahakasika izany androany fa tsy ny fananany ny fitondrana maro lisa eny anivon'ny anteny miram-pirenena akory no ahafahany manao zay daniny kibony eto amin'ny tany sy ny firenena. Misy lalana mamaritra ny fanaovana izany saingy mila jerena kosa sao iteraka korontana sy krizy lalina eto amin'ny firenena ho hiatrany fanazavana. Fanadihadiana eo amin'ny sary sy rindran-tsariny mbola avatsara hatrany. Andiny ny 1200 ao amin'ny lalam-pandrenana. Raha toka hita fa tena ilaina ny fanitsiana dia anjaran'ny filohan'ny repoblika no manapaka eo amin'ny filakevitry ny ministra na ny antenimera
amin'ny alalany latsabato misaraka izay nolaniny roa ampahatelon'ny mpikambana manao izany. Araka io lalana io dia mananjo anitsy ny lalam-panondrenana ny filohan'ny repoblika saingy kosa tsy azony ataony mikitika ny andininy milaza ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena eto amintsika hoy ny teo anivony antoko MFM. Tsy ny fananana maro anisa akory dia midika fa afaka manao izay daniny kibony mpitondra fa misy ny fitsipika tokony araina tahaka ny voalazan'ny tapany faharoa ao amin'ny andininy fatelo ambienipolo am'zato eo amin'ny lalam-panondrenana izay milaza fa ny fahefana manokana anana ny filohan'ny repoblika ao anatin'ny fitsehoan-javatra mampiotakotaka na amin'ny savorovory politika dia tsy manome azo anao fanitsinana lalam-panondrenana. Fa le fanamboarana ao ataony zany a miandininy faharoa ambienipolo am'zato manana zo izy hitondra an'izay eo amin'ny filan-kevitry minisitra anitsy raha tena ilaitsika amin'ny fanitsina ao anatin'izay ny zavatra tedaviny MFM atongavana ao anatin'izay andininy faharoa ambienipolo am'zato zay dia ny fiantson'ny président de république aloha ny chef de parti na ny mpitarika politika eto Madagasikara andaminana an'izay fa tsy hoe rehefa nahazo majorité izy de anao zay tiana atao tikano tsy tikano mitondra atsika any amin'ny fifandonana mitondra atsika any amin'ny ady politika tsy mampandroso zay fa aleo ny parti politika ny président na parti politika izay everina fa ara-dalàna no miady hevitra ao anatin'isy satria tsika efa nanaiky nanao fifidianana ihany tsy tao anatin'izay fa zao tsy misy tsy azon'ny président république ioarana ny andininy fatelo ambienipolo am'zato ao anaty lalam-panondrenana tsy azony ioaran'izay ka manalava ny fotoam-piasany tsy azony ioaran'izay tapitra deo mandaa ny fotoam-piasany izay aloha zany apetraky ny lalam-panondrenana na manana amin'ny majorité izy na inony resahany eo fa nifantsiana fanatsarana ho an'ny firenena azony atao ao amin'ny article 170 fa roa ambienipolo am'zato. Ny olana lehibe eto amin'ny firenena dia ny fiheveran'ireo mpitondra sy ny ekipa ny fa fankahalana no ao ambadika ireo teny ny fanoerana any ka zary tsy misy ny fifampianoana fotoana tokony anamafisana ny fanatonana ara-politika izao indrindra fa manoloana ny olana goavana atrian'ny firenena ho ihany ny fanazavana. Rehefa miteny mantsy ny mpanohatra ho atsika ho an'ireo mpitondra zany dia zavatra ratsy fona ny ao anatin'ny loha izay fahadisoantsika izay fahadisoan'ny mpitondra fanjakana zay tsy misy afa-tsy ny tenerana sy ny fampiresaka ihany no fa atsika mampandroso ny firenena ny fiarahana amin'ny fitondrana ka hoe iara-iasa eo tsy midika akory dia hoe nateliny firenena tsy vitana olona anankiray tsy vitana antoko anankiray fa izay mahasoa ny firenena tsy misy afa-tsy ny fampiresaka ihany amin'ny MFM zany dia misokatra zay amin'ny rehetrarehetra amin'ny fandaminana ny ty firenena ty tsy tafavoaka antsonitsika amin'ny resaka famatsim-bola tsy tafavoaka antsonitsika mikoinsa tanteraka io fa nataon'ny fanjakana mitady fomba rehetrarehetra ahitana vola aloha ampandehanana amin'ny fanjakana tsy tafavoaka antsonitsika amin'ny reto tanora enina ambinipolo isanjato ao hiditra amin'ny sehatry ny asa izay zavatra andresahako zay izay le natonga ny teny teo hoe adidin'ny filohan'ny repoblika raha matsilo saina izy mampiantso ny chef de parti andaminana tsy fizarana seza zany fa raha fizarana seza na itsona amin'ny mpanao politika de fahadisono zay fifidianana ihany ny fizarana seza rariny ny firaisakina raha miditra anaty fanjakana satria nanao fifidianana rariny fivory raha miditra anaty fanjakana satria nanao fifidianana tsisy azo nomena tsiny am'izany satria nanaiky nanao fifidianana zay tsy manentsika amin'ny olona miditra anaty fanjakana. Ny ampiposy ny fitiavan-tseza izay miseho ara-politika eto amintsika no tena isan'ny olona gavana ho an'ny Madagasikara. Mila olona tena mahay politika ny mitondra firenena raha fampandrosoana no ilaina sy tadiavina saingy hatreto dia tsy tazana eto amintsika io fahaizana politika io raha ny fanazavana hatrany.
Vao makasika ny tontolo ny fifidianana kosa ny daty ny 1 Desambra no daty naroso ny voamera-pirenena maleo tena misanana fifidianana na ny CENI usolo ny fahena ny volana Novambra izay daty anatanterahana ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolontsaina eto amintsika raha ny fanazavana nety ny mpampakateny ny CENI androany nasain'ny Premier Ministre nanolotra tety andro vaovao ny teo anivon'ny CENI noho ny antony ara-politika vitsivitsy toy ny tsy nahatafatsangana ny gouvernemanta ankehitriny ka andraisana io fanapahan-kevitra io raha ny fanazavana mbola akana ny hevitry ny filan-kevim-panjakana izay vao azo ankatoavina ity daty ity ho iatrany ny teo anivon'ny CENI fanadiadiny andro miaratina eo amin'ny sary sirindrantsariny Mathieu Princy. Raha ny alarobia 9 Novambra 2022 novolavolana tety andro navoaka ny voamera malo tena misana ny fifidianana iatrena ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina naempotra ny 12 ny volana Desambra indray zany raha ny fanazavana nety ny mpampakateny ny CENI androany. Nasain'ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta nanolotra daty vaovao izy ireo noho ny antony ara-teknika vitsivitsy ataony tsy mbola nahatafatsangana ny gouvernemanta ho ny fanazavana. Mifantoka ao anatin'ny tontolon'ny fifidianana izao ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny tanàna ny resaky ny mpisehatra indrindra ny mpanao politika amin'izao fotoana. Nisy moa ny volavolan-kevitra izay narosana teo tany ambony CENI ny amin'ny tokony anatanterahana izany ny fahaen'ny volana Novambra. Nisy ny taratasy izay nampitainy Premier Ministre taty amin'ny CENI ny amin'ny hoe misy antony ara-teknika vitsivitsy ary isan'izany tsy mbola mahatafatsangana ny gouvernemanta amin'izao fotoana ka tokony ame volavolan-kevitra vaovao ny amin'izay tety andro tokony anatanterahana fifidianana nareo CENI. Rehefa nandinika sy namakapaka ny teto anivon'ny CENI dia nahita fa ny 1 ny volana Desambra no mety kokoa ho amin'ny fanatanterahana izany. Io zany no aroson'ny CENI ao anivon'ny gouvernemanta mba ho fanatanterahana izay fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny tanàna izay. Tsy maintsy akana ny hevitry ny filakevim-panjakana na ny Conseil d'État ity fanapaka-hevitra ity no io daty io tafiditra anatin'ny fotoam-pahavaratra ho ny CENI izay izy vao azo ankatoaviny. Tsy maintsy maka ny hevitry ny filakevim-panjakana ny Conseil d'État kosa nefa fahefampitsarana mahefa amin'ny raha-pifidianana eny anivon'ny faritra tahaka izao satria ny lalàna dia mamaritra fa amin'ny vanim-potoanan'ny maintany no tokony anaovana fifidianana. Ny vanim-potoanan'ny maintany dia tsy ao anatiny ny manomboka faran'ny volana Novambra ka hatramin'ny faran'ny volana Avrily. Noho izany dia tsy maintsy alaina aloha ny hevitry ny fitsarana mahefa mba ahafahana mifantoka amin'izay fanatanterahana fifidianana izay. Araka izany miandry ny fanapaka-hevitry ny filan-kevim-pitantanana sy ny gouvernemanta ankatoy izany vao ivoaka ny didim-panjakana miantso ny mpifidy an-datsabato. Fa tsy manara-dalàna ny fanendrena ireo chef secteur ao amin'ny fokontany ny maderana motana raha ny fitaraina ny ireo mponina manjaka ny ankehitrano an-trano tendrena arak'izay itiavana azy ny olona miandraikitra ny raharam-panjakana eny fotony. Tranga izay manososy tanteraka ny zoha fototry ny fokon'olona raha ny fitarainana atrany ka isany anaovan'izy ireo antso ho amin'ny fandraisana andraikitra aingana. Andro miaratinina sy Mathieu Princy atrany. Endrim-panjanahana vaovao no misy any amin'ny fokontany maderana montana manjaka ny kiantrano an-trano amin'ny fitantanana ny faritra izay mandrafitra ny fokontany eny an-toerana raha ny fitarainany mponina tendrena ny chef secteur izay hitanakavanan'ireo mpiasa teolo ihany no omena an-toerana voakasika izany ny secteur asiny iray amin'ireo secteur inona mandrafitra ity fokontany ity. Herinandro tao aorian'ny fifidianana solombavambahoaka no notendrena ny secteur atao amin'ny faritra io izay tsy nisy fankakevitra avy amin'ny fokon'olona izay tompo-pahefana eny fotony. Sarotra araka izany ny sitrahany mponina ny arena ho aminy raha ny zo no vohitsakitsaka tahaka izao hoy ny fanazavana. Fa sady tsy manara-dalàna ny manosokosy ny ason'ny fokon'olona ny fanendrenan'ireo mpitantanana faritra tsy akana ny hevitra ny vahoaka tompony fahefana. Ny lokana tena tsy maintsy ohatrehanay zany dia mifanoherana an'izay rafitra endrim-panjanahana amin'ny endry vaovao zay zany tena toeran'ny fokon'olona hatramin'izao mihitsy zany zay. Zay ihany koa zany dia manama fa izany zavatra zany dia azo tanterahana amin'ny alalan'ny ady hevitra andraisan'ny olom-pirenena tsirairay ty amin'ny faritra anjara ivoahana ho any amin'ny tena fanovana sy fiovana zay takiny ny vanim-potoana amin'izao fotoana izao. Fa ny fokon'olona dia mampatsiahy fa fampandrosoana maritra ioarana tombontsy imbonina dia tsy voantoka raha tsy voantoka aloha ny zoafototra ho an'ny olom-pirenena sy ny zoapolitika ho an'ny isam-batan'olo kanefa zay so zay tsy voantoka zay. Ahoana ny ahafahan'ny tsirairay avy mibioka ny arena zay misy eto amin'ny faritra ny arena lazaina eto zany dia hoe ny fandriampahalemana zany ara-dalàna ny sosialy. Dia ao anatin'izay koa misy an'lefitry ny anjara-pahefana hoe famaritina mazava ny anjara asany ny anjara anjaikitry ny fokon'olona ity fotony
ho atongavana amin'izay fampandrosoana maro zay satria fampandrosoana dia tsy maintsy mangetia fotony fa ny zareo dia taviny avy any ambony no ampidiny tsy misy tsy taho avoaka mihitsy zany ny firenena. Sefy sektera efatra amin'ireo sektera ina ao an-toerana no ahina ho efa voapetraka tsy ara-dalàna raha ny tsilintsofina hoy ny fanazavana saingy ity sektera asina ity no tena voamarina hatramin'izao ny fisiny. Efa nametraka fitoriana nandalo entana tohatra rehetra araka ny lalàna ny solotena ny mponina ny 17 jona lasa teo. Manay nefa izy ireo ny tsy ahazona valiny ka hiantsona izy ireo ny amin'ny tokony ijerena ny raharaha ao amin'ity fokotany ity satria manapotika ny fiarahamonina. Raha ny tsilitsofina zany tsy ofisialy aloha dia mety eo amin'ny efatra eo zany sektera ina dia efatra eo zany mety efa misy an'ireo fanenteneny fa ny anahy zany no amafisiko tsara mihitsy ny sektera asina io zany efa tena ofisiel mihitsy io satria tompona rehetra tonivo mifatra mihitsy ny laza tamiko maly aloha manaraka ny rapitra zay fa zay zany tsy afaka ny anaoko sa hoe hoe zay indray nandeha andika lalàna zay mihitrehitra ny anajana ny lalàna sanatria hoe zay nandika an'le lalàna indray dia tsy manao zay zany manaraka rapitra zany zay dia miandry zany zany dia valiny tondro zareo. Raha ny fitarana anatrany efa notandrena ihany koa izy fokotany tao an-toerana kanefa mbola izao ny zava-misy miantoka fe ny fampandrosoana ifotony anefa ny fampanjakana ny safidim-bahoaka. Lafim-baovao afa-tanteraka kosa manan-karena manam-pahaizan'ny Madagasikara saingy tsy hain'ny fanjakana ny mampiasa azy ireo. Ilaina arak'izany ny fanomezan-danja ny politika ny fanabeazana ananana olombanona sy mahay afaka hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Iray amin'ireo manam-pahaizana natao fitaratra teo amin'ny teto firenena ary mendrika alaintahaka ny profesora Ranjeva Mivady hoy ny faneho-kevitra samihafa manoloana ny lalam-piainana efa nodiavin'izy ireo. Natokana ho azy ireo ny tontolo andro ny tizoma ity teny amin'ny akademia malagasy na ahafahany maro ny joro vavolombelona amin'ny fiarahana tamin'ny profesora Mivady. Lorantsika ny fanadihadiana. Mitovy amin'ny fananan'i Madagasikara arena voajanahary, ny fananany manam-pahaizana afaka hitondra fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tsy hain'ny mpitondra fanjakana nefa ny mampiasa azy ireo anka tsy araka ny heverana azy ny zava-misy ny fanazavana. Mangina ny manam-pahaizana malagasy raha tsy izay ireo tsy manana fahaizana ampy no tena tompony hevitra eny amin'ny fiarahamonina. Saingy manam-pahaizana tsy dia no teny loatra ary matetika aza ny olona tsy dia manam-pahaizana no tompon'ny hevitra avy amin'ny alalan'ny tony Facebook sy ny zavatra maromaro samihafa tony ary zay ny tena somary mampalahelo fa manjary ny any velany indray no mampiasa ny manam-pahaizana malagasy ary zany mahatonga hoe mandositra maka ny velany ny manam-pahaizana malagasy fa tsy fantany fa reny manana ny maizy azy zay zany everiko an'izay be dia be manam-pahaizana ary io no atahorana mihitsy aorena kely io fa manjary tsy mampirisika ankizy anohy fianarana eto fa mandeha maka ny velany dia tonga velany kio dia avy hatrany dia fa tafajanonany ary zay le arena olona eto amintsika zay tsy hain'ny mpitondra fanjakana tsy hain'ny eto Madagasikara no mampiasa azy. Tsy misy efa tsy ny politika ny fanabeazana no mila atao laram-pahamehana eto Madagasikara raha tiana ny amolavola olombanona sy manam-pahaizana ka afaka hitondra fanovana sy fampandrosoana eto amin'ny firenena. Tsy vokatry ny fahantrana ihany dia mihena ny toe-tsaina no amin'izao andro zao taonjato iainantsika izao nge zao taonjato ny efa lasa tsy manana maneheny tsy manome lanja ny fanatsony efa ny nofo ny arabatana sy ny taka izany ary jereo reny zavatra hitantsika amin'izao fotoana izao fa tena mitotongana mihitsy ny fanahy fa manomboka lany enatra tsy manana ny fanahy le indrindra moa ny sotoavana malagasy no tsika amin'izao fotoana izao ka any amin'ny fanarenana amin'izay mihitsy dia any amin'ny fanabeazana ary le tokony andiny tena tokony hisy mihitsy raha fiakaonando iraisa amin'ny firenena mikasika an'izay fanabeazana zay fa rehefa voakasika amin'ny fanabeazana raha tsy miarina ny fanabeazana io tsy hitafarina ty firenena ty. Isan'ireo manam-pahaizana natao fitaratra ary mbola mendrika izany teto amin'ny firenena tamin'ny lafiny maro i profesora Raymond Ranjeva Mivady raha ny fijoroana vavolombelona samihafa. Samy manam-pahaizana rehefa nitana andraikitra maro tamin'ny satra samihafa raha tsy laza fa i Raymond Ranjeva rehefa filohan'ny akademia malagasy, administrateur civil, efa mpitsara iraisam-pirenena ary rektora ny université n'Antananarivo. Tahaka izay ihany koa ny vadiny izay manam-pahaizana manokana amin'ny teny anglisy, efa ambassadeur ao amin'ny UNESCO, santonan'ireo raha ny fanazavana. Fa ny azo tsorina zany zao dia sady olona manana maizy azy eo amin'ny lafiny amin'ny firenena sy raisam-pirenena ary nefa dia nainy zara ary ihany koa dia tondra ny anjara birikiny teo amin'ny firenena ty. Lazaina hoe tsy mitsahatra amin'ny teny izany zao ary eketeny ihany izy na dia ary eketeny ihany izy na dia ohatra aza fa dia hoe efa
tamin'ny andro Ratsiraka moa azo natondra na Ratsiraka dia vakovavo hoe tokony ho ministra izy na CSR nefa nisafidy izy ny eo amin'ilay lafiny amin'ny hoe tsy le hoe fahalalana sy ny totony hoe aty amin'ny akademia sy ny fifampizarana an'izay azo ny firenena amin'ny toerana misy azy izy mivady mihitsy zany. Natokana ho tontolo andro fanomezam-boninahitra na journée d'hommage ho an'ny professeur Raymond Ranjeva sy Vaity Ranjeva ny androany teny amin'ny akademia malagasy. Fotoana nisy ny fijorana vavolombelona samihafa makasika ireo lalàna nodiavina sy ny fiara-miasa efa vitan'izy ireo tamin'ny sehatra maro. Fanodimandry omaly teo amin'ny 7 taonany rehefa nararina nandritra ny andro maromaro. Ny loholona teo aloha sady mpikambana teo anivo ny filakevitra ambony ny tetezamita Soza Jean-Aimé André fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Kaleta. Filohan'ny antokoli araiky ny tenany ary efa mpanolontsaina n'ireo lehibe na gouvernemanta toa ny Francis Karavony sy Emmanuel Rakotovahiny. Ankoatran'ny mahampanao politika azy dia mpandraraha ihany koa i Soza Jean André ka niresaka trano fandraisam-bahiny sy ny fizahan-tany no namantarana azy. Ny fianakaviam-ben'ny MBS dia mampahery ny ankohonany manoloana izao fahalasana ny loholona Kaleta izao. Tontolo ny fanabeazana kosa indray ny farana androan'ny zoma 4 ny volana Jolay ny fanadinana antsoratra ho an'ireo mpiadina baccalauréat ankapobeny. Ny sokajy LCS ary ny OSC no namarana izany androany maraina ary mpiadina ara-panatanjahantena kosa ny tapany ariva. Itoy amin'ny alatsinainy 7 ny volana Jolay izao kosa ny herinandro faharoa ho an'ny baccalauréat teknika. Sitraka Ratovinambiny Tsoha sy ny Arotanjona no mitatitra amintsika ny antsipriany izay. Andro fahaefatra sady farany amin'ny baccalauréat sokajy ankabeny ny androany. Ny sokajy L, S ary ny OSE no nanao fanadinana androany maraina ka ny taranja siansa ara-toekarena sosialy natao tamin'izany. Ny tapany ariva kosa dia natokana ho an'ireo mpianatra izay tsy afaka niatrika ny taranja fanatanjahantena ka nanao ny lazadina ara-panatanjahantena antsoratra. Raha fehezina dia azo lazaina ho tsy nanano-sarotra ireo mpiadina ny lazahadina na dia teo ary ny taranja sasany izay nampiahiasy na nahirana azy ireo toy ny taranja tantara sy geografia. Izy moa zany tsy dia misy hoe vetrehana be firy fa fanadinana dia tsy maintsy atao tsy mila hoe miatrika be zany ohatr'izay mihitsy ilay izy. Fanadinana tsy maintsy misy mora dia tsy maintsy misy ny sarotra rehefa arakaraky ny révision atao ihany. Tsisy hoe tonga dia izato isanjato ilay izy fa ohatr'izay dia misy ny ay dia misy ny tsy ay. Tokony hainao moa zany miankina amin'izay valona atao satria tsy izay mamoaka ny valona fa rehefa mamoaka ilay izy dia rehefa ataony afaka ianao dia afaka moa zany dia rehefa. Fetrehako ny fanadinana baccalauréat tamin'ity zany hoe io ihany fa nisy sarotra dia nisy ny mora. Ao anatin'ilay matiara misy sarotra kely dia misy mora fa zay. Za ngamba tsy afaka niteny hoe ina ilay mora fa ilay sarotra zao ny tamina matematika. Zay. Raha aminahy aloha tsy hoe nahafinaritra tamiko zany izay zavatra nataoko e. Satria efa nomanina fa ela ilay izy dia nahafinaritra raha ho anahy aloha fa tsy haiko ny ankizy sasany. Eo ihany zany dia any iny. Raha aminahy aloha zao raha hoe ho anahy le CRS dia matière de base mety hoe lamindamina fa le littéraire ohatra hoe histoire géo no mety hoe nanahira. Raha ny tokony aina aloha misy hoe mba afaka zany fa tsy hay izay miankina amin'izay ao ambony ihany. Ny ao ambony malala hoe ty nianatra dia ty tsy nianatra dia raha ohatra hoe tsapany hoe tena nianatra dia mety ho afaka ihany izay. Raha tsy ahivina moa dia miisa 7,3 sy 1 alina sy 2 hetsy ireo mpiadina amin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat tamin'ity taon'ity ka ny 7,7 sy 7,000 sy 2 hetsy amin'izy ireo dia mpiadina amin'ny fanadinana baccalauréat ankabeny ary ny 12 sy 900 sy 1 alina amin'izy ireo kosa no sampana ara-teknika. 5,3 sy 704 ireo mpiadina raha ny teto Antananarivo ka ny 2,7 sy 507 amin'izy ireo no miantena ary ny 3,7 sy 700 sy 2,000 sy 7 alina amin'ireo mpiadina kosa dia miankina amin'ny sekoly. Fa ankizy misy 2,50 eo no voatery miasa maneran-tany raha ny antotanisa nivoaka farany.
Ny antsasa manilan'ireo ankizy 5 ka hatramin'ny 17 taona kosa ho antsika eto Madagasikara dia miasa avokoa. Antony maro no mampahazo laka izany eto amintsika raha ny falazavana nataona mpandinika fiarahamonina iray androany mafisiny fa isan'izany ny fasahiranana mahazo ny vahoaka malagasy fanadiadina. Ankizy malagasy eo anelanelany 5 ka hatramin'ny 17 taona, iray amin'ny 2 no voatery miasa. Zaza iray amin'ny 3 kosa no manao asa mampidi-doza toy ny asa trano sy ny fitrandrahana ary enan-kibony tany ary ny fivarotantena. Ny antsasa manilan'ireo zaza tsy mandeha an-tsekoly dia miasa avokoa raha ny antotanisa. Aina hitarika toe zavatra sarotra kokoa sy andro fiasana lava kokoa ireo ankizy ireo. Misy fiantraikany ara-batana sy ara-tsaina amin'ny ankizy ny fampiasana azy, mety hosakana amin'ny fahazahoany fanabeazana araky ny tokony ho izy sy miantraika amin'ny fisitrahany ny fikarakarana ara-pahasalamana. Noho izany dia mampidi-doza no aviny. Noho ny antony maro anefa dia betsaka ny voatery miditra manampy ireo ray aman-dreniny amin'ny fitadiavam-bola ny ankizy eto amintsika, hoy ny mpandinika fiarahamonina Lanto Ratsida. Tsika ohatr'izao zany noho ny amin'ny fivoaran'ny fomba fiaina, fomba fitadiavam-bola, ny anisan'izany ny atsika hoe modèle économique izay mampatonga antsika lasa manana fahasarotana ara-piarina ny fianakaviana maro, dia lasa raha taloha manampy ray aman-dreny fotsiny dia zao lasa manampy ny ray aman-dreny amin'ny fitadiavam-bola. Tsy mitovy mantsy zay raha ny tontolo fahiny na tontolo ambanivohitra ianao hoe miasa tany etsetraetsetra dia tonga ny ankizy manasa vilia manao an'izao, dia ny tateoriana zany dia hoe mikapoka vato le ray aman-dreny satria zay ny asany mananantoka izy na hoe misy fivarotana, misy karama zany dia nanjary lasa nanampy le ankizy. Dia io no manahirana be mihitsy satria le fenitra fiarahamonina vaovao zany atao hoe tateoria indrindra dia nametraka lalàna iraisam-pirenena, fifanarahana iraisam-pirenena sy lalàna eto Madagasikara hoe tsy azo atao ny mampiasa zaza tsy ampy taona. Ny antsony hoe tsy ampy taona dia latsaka ny 15 taona, fa rehefa mihoatra ny 15 taona izy ka hatramin'ny 20 taona dia misy azo atao fa misy fepetra. Anisan'ny fepetrany hoe rehefa misy sokajina asa zany raha ohatra mavesatra loatra le izy ka izy fiantraikany eo amin'ny fitombony ohatra na ohatrohatran'izany dia misy sokajina zany tsy azon'ireo ankizy ataoko hoe 15 taona ka hatramin'ny 20 taona roa zany. Dia raha fijeriko anazy efa maninona le izy mbola mitoetra dia ray alohany, dia satria le fahasarotana ara-piarahamonina amin'izao fotoana izao, raha tsy diso ny statistika faraparany eo milazany hoe no amin'ny fitopolo isan-jaton'ny olona tena ao anatin'ny fantrana lalina dia 2.7 eo dia ndikan'izany tsy anisany mety ho antony lehibe zany mampatonga ny ankizy tsy maintsy mirotsaka ao anatin'le fitadiavam-bola. Ho an'ny faritra Matsiatra ambony sy Anosy dia 9 isan-jaton'ireo zaza tsy ampy taona no mirotsaka amin'ny asa. Ireo ankizy any ambanivohitra, ireo izay tsy mianatra sy ireo manana reny tsy nandia fianarana sy tsy ampy fianarana, ireo misedra olana ara-bola ao an-tokantrano dia miasa avokoa. Hitantsika koa angefa ny fanao izay efa me manomboka mba reseresy lahatra ny olona fa le mampiasa le ankizy kely ohatra hoe miasa trano ankizy any ambanivohitra any dia mampalahelo fa tsy mianatra, izany mbola hidirany tsy mianatra, tsy manao ninina, tovovavy kely matetika dia hoe tonga ny fianakaviana teo Antananarivo ny mampitady na hoe ohatran'izany dia aleo izy mba hiasa any, dia zavatra roa no valiana iny, ny anankiray mitady vola izy, ny faharoa le fianakaviana izay mandray azy mieritreritra fa manampy an'le fianakaviana izay hitany tokoa fa sahirana, dia mba farafaratsany zany ka hoe misakafo ao izy, miantrano ao izy fa mitakalon'izay manao raharaha. Dia le fianakaviana indray izay alany ray aman-dreny zany dia mba miamaivamaivana le any ambanivohitra satria mbola misy idirany keo ary amin'ireo hoe raha taloha ianao mamboly tany anankiray ianao ampy tsara mihitsy le zavatra volenao an'le fianakaviana. Fa ankehitriny zany rehefa mitombo ny isan'ny olona 3, 4, 5 enina ambolenao tany mitovy ihany fa saingy efa koka le tany fivavahan'ny toetrandro etsetra dia misy lafiny ohatran'izany zany mampatonga le hoe lasa miasa le ankizy, lasa miasa le ankizy. Ankizy vavy 2 amin'ny 5 no manambady na miditra amin'ny fiarahan'olon-droa mialohan'ny 20 taonany, izay mahatonga ny Madagasikara ho iray amin'ireo firenena manana ambony indrindra maneran-tany amin'ny fanambadiany zaza tsy ampy taona. Zaza iray amin'ny 2 ka hatramin'ny 17 taona, izany hoe tsy ampy taona nefa tafiditra amin'ny sehatry ny asa.
izay manome salanisa 7 isanjato. Mahakasika bebe kokoa ny zazalahy 10 isanjato, mihoatra amin'ny zazavavy izay 4 isanjato. Mahakasika ihany koa ny ankizy avy any ambanivohitra izay manana salanisa 10 isanjato sy ny faritra antanàn-dehibe 30 isanjato ary ny ankizy avy amin'ny fianakaviana sahirana manome salanisa 7 isanjato raha ny antotanisa voaray hatrany. Vao ny trangam-piarahamonina kosa orinasa iray misehatra amina fanamboarana fitaovana fifandraisan-davitra no voasolokina orinasa vahiny iray nanome marché ho azy ireo. Very ny vola ny asa mijanona mbola baraingo hatramin'izao ny fiarovan-tena nyilay voasoloky amin'ny fitsarana ny talata ho avy izao noho ny tsy fisiany vola eo am-pelatanana raha ny fanazavana. Raha toka ny volan'ny orinasa izay nalaina taminy kosa no entiny mpisoloky ampiadina eny anivony fitsarana raha ny fitantarany ilay lasibatra atrany. Olona anjatony ny voakasika mivantana tapaka fivelomana vokatry ity raha ity fanadiadina atrany. Nanomboka tany amin'ny taona 2024 no nisy ny fiara-miasa teo amin'ny orinasa Rotonta andaniny, ilay orinasa vahiny nanome fifanarana ara-baritra ankilany, ilay orinasa mpandraharaha malagasy nanao ny asa. Nipoitra tsikelikely nefa nidisadisa teo amin'izy ireo tany amin'ny taona 2024. Nandeha ny antsojay sy ny tsy fanaran-dalàna isan-karazany ka nifara tamin'ny fitoriana. Nivadiky izany taty aoriana ka izy nifara tamin'ny fivadia pitokisana izao. Nahazo fifanarana ara-baritra ilay orinasa malagasy, niala vola am-posy ny vidiny fitaovana rehetra amin'ny tanany asa. Tsy mbola vita ny asa, nivadika tampoka ilay orinasa vahiny ka nanome ny asa ny fanarana tamina orinasa hafa. Mbola ireo fitaovana tsy nialany vola ireo anefa no namitany zany. Nampiakatra ny raray ilay orinasa malagasy ka nivoitra tamin'izany fa onerana ny vidin'ireo fitaovana efa voalovola. Tsy izay anefa no niseho. Rehefa nametraka plainte izahay dia nandeha procédure pénale teny amin'ny gendarmerie dia nilaza zareo na mpiantso anay zareo hoe anao andony apahany tamin'ireo valeur andreo etanay ireo 150 millions d'ariary ny apahany tamin'io hoe OPN zareo. Rehefa tonga teny izay nitondra niaraka tamin'ny avocat anay na nantona teny amin'ny société satria hoe tsy afaka mandovola ao amin'ny gendarmerie fa taratasy zany no ataon'le zay sy le orinasa SAZEMCOM dia avy eo alefa amin'ny gendarmerie dia gendarmerie mandefa an'le dossier any amin'ny tribunal. Dia rehefa tonga teny nefa izay dia tonga dia izao natao zareo hoe tsy mandoa ny vola intsony izy ny avocat an'le SAZEMCOM hoe tsy andoa ny vola io izy fa ho ampiadiny any amin'ny tribunal io vola io. Tsy fantatra hoe tribunal iza moa zany any andefasana an'io mametra-panontania izay eto hoe fangamo ny tribunal natao ho amin'izany fa tsy natao ho amin'ny ady fahamarinana. Very ny vola ny asa tapaka, olona anjato no voakasika mivantana amin'ny ity raha ity. Andranomaso no nitondran'ilay mpandrarany alahelo no manoloana ny zava-misy satria na ny vola eny tsy miaro teny eny amin'ny fitsarana aza tsy misy. Mangany fotsiny karamanimpiasa tsy mbola voaloha. Nefa ndrazao mitoy potika ny tanora-pandraraha malagasy, potika ny teknisianina, PDB n'olona ao aoriana koa mizaka ny tseranayna, potika ny asanay ny investissement anay nandritra ny taona maro potika solokina matsiaro voasoloky izahay volako rehetrarehetra nefa engagé any amin'ny société io tsisy mipehena ny ariary hiakatra ny andeha ny tribunal amin'ny talata zao zany tsy nakana avocat zany tsy manana tsony satria ny investissement ko rehetra. Ireo ankizy maro be ao aorianako tokony hianatra, ireo ray aman-dreny rehetrarehetra niaka avocat iaho ana amin'ny fotoana io ka tsy misy zareo nefa efa nanao menace hoe ho ampiadiny any le vola. Ary ny tena mampalahelo anahy koa le investissement indray le volako indray zany no ampiasainy zareo hamotehana anahako sy hanaromana ny famarinana ananako ao anatin'ity rahatsy. Tsy nisy fampilazana, tsy naranana taratohatra araka ny lalàna raha misy ny fanapahana fanaraha-piara-miasa ho ny fanazavana. Tonga izy dia nosoloana fotsiny le société dia izay ary tsy tafiditra teo amin'ilay toerana tsony izay mariako fa tokony hoe raha ao anaty lalàna prestation zany dia tokony hoe zay accès ao anatin'le chantier anay fa tonga dia tsy tafiditra tao amin'le chantier anay tsony zay fa tonga dia soloana le entreprise zany. Dia nefa matériaux de construction anay tao ny fitaovany na trano fitaovam-piasa anay arany ny vilany sy ohatr'izany ny akanjo mbola ao tany amin'ny toerana io daholo. Tsy mbola nandrina isam-baovao avy amin'ny ankilany hatreto. Fantatra kosa fa hiakatra fitsarana ny talata ho avy izao ity raha ity ka andrasana ny tohiny.
vao makasika ny lalao olympique andia ny fateno amin'ny telopolo kosa Rosina Randafiarson mpibata Fonjamby sy Fabio Rakoto Armanana mpikatroka tenisy ambony latabatra no itondra ny sainam-pirenena malagasy mandritra ny lanonana fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny lalao olympique ho atao any Paris. Fabio no atleta malagasy voalohany voasokajy ho afaka mandray anjara amin'ity lalao olympique ity tamin'ny volana May. I Rosina kosa dia vice champion tompon-dakalefitra maneran-tany izy mianada ireo izany no itondra ny sainam-pirenena malagasy anatin'ny sambo izay itondra azy ireo izay ahitana atleta efatra sy mpitarika fanatanjahantena miisa 3. Tsy anaty kianja ny lanonana fanokafana amin'ny tiandiany fatelo amin'ny telopolo ity fa eny amin'ny renoranon'ny La Seine no anao matso ny ampahany amin'ireo atleta iainga eo amin'ny tetezan'ny Ulstrez zany mandra-pahatonga eny amin'ny Trocadéro. Amakivaky 9 kilometatra amin'ny alalan'ny sambo kely 520 ireo atleta 709 voatsongo mandra-pahatonga eny amin'ny Trocadéro toerana anaovana fampisehoana sy ireo lahateny isan-tsokajana. Arak'izany tsy ireo atleta rehetra no andray anjara amin'izany. Rehefa avy eo amin'ny valora sasany alina no anomboan'ny lanonana izany izay aharitra 3 ora sy 5:40 minitra. Afakely kosa ny tranobe misy rihana 720 vita tanatin'ny 720 andro tany Chine. Ny fampiasan'ny mponina bisikileta amin'ny fomba malaky any Chine sy ny fampianarana asa ho an'ny ankizy any an-tsekoly any Chine ary ny fampafantarana any Charles Or no afakely hoentina aminao amin'ity androany ity. Any Chine no misy ity tranobe misy rihana 720 ity antsoina hoe gratte-ciel Secret City tao anatin'ny 7 andro monjany navitan'ireo mpiasa nanangana azy ity ka rihana 3 isan'andro no namboarin'izy ireo mandra-pahavitany asa. Anisan'ny fitaovam-pifamoivoizana be mpampiasa ao Chine ny bisikileta, misy sarany aloha mpiangana ka miankina miala viran-dalana ny saran'izany. Mandeha amin'ny fifampitokisana ny fampahanofana bisikileta ho an'ny rehetra ka rehefa tonga amin'izay alehany ny mpampiasa azy hajanona any fotsiny ary rehefa misy mpanangona indray avy eo. Any Chine ihany mifamatotra ny fianarana sy ny famokarana ny an-tsekoly sady ampianarana asa ireo ankizy no ampitana fahalalana mandritra ny fotoam-pianarany. Arena ny olona ho an'ny sinoa ka rehefa mahay ny olona dia mamokatra avy hatrany ary mandroso ny firenena. Izy no Charles Oriard, ilay mpakasary ambadika ilay sary antsoina hoe Bliss izay fon'ny Microsoft XP tany Napa Valley, San Francisco, Californie no nakany io sary io tamin'ny taona 1970 ary tsy nisy fanamboarana na retouche izy io na kely azy. Ray tapitrisa $, no namarotany sary tamin'ny Microsoft. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa nanao fihetsiketsehana manoloana ny lapan'ny tanàna tao Paris ireo mpifindra-monina any antoerana ho fanoherana ny fandravana ny tompon'izy ireo no ny lanonana fanokafana ny lalao olympique no anton'izany. Fanadidina vetrany. Mpifindra-monina tao amin'ny toby teo aloha ny lapan'ny tanàna ny Paris no voatery esorina ka nafindra toerana vonjimaika Omaly alakamisy alina. Misy fandraisany amin'ny fanatanterana ny lanonana fanokafana ny lalao olympique ny fanesorana ireo mpifindra-monina ireo ary teo ambany fanaramaso ny polisy. Fiara fitateram-bahoaka ny itondrana azy ireo ny azo ny toerana vonjimaika hametrahana azy eo ampiandrasana vahaolana maritra. Isan'ireo mpifindra-monina voatery nafindra toerana ity ireny mpianakaviana ity. Avy any Burkina Faso i Natasha Louise eny amin'ny 30 taona ary mananjana kalakely. Ny taraina ny tenany fa tsy mirara azy ireo ny fanjakana frantsay kanefa manana taratasy pahaterana tao Frantsa ohatra ny zanany. Ireo ankizy sy ireo tanora ireo anefa no avy la Frantsa ho izy kanefa tsy misy fijerena mihitsy izahay. Mitakiny amin'ny tokony isiana vahaolana maritra avy amin'ny fanjakana frantsay ireto mpifindra-monina izay milaza fa vizaky ny famezivezena azy ireo ireto. Tsy mazava amin'izy ireo ihany koa ny tena tiany ny fanjakana frantsay na famondrana satria voakasika amin'ny fanokafana lalao olympique ny faritra nisy ny toby fonenany na fanadiovana ara-tsosialy araka ny voalaza ireo fikambanana miaro ny izony mpifindra-monina. Tapitra ny fampahalalam-bavontsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ireo teknisianina nampitany sary sy ny feo tamitsika tsirairay avy tany mametraka ny soavatsara tompoko lahy sy tompoko vavy.